miamazava ny fahamarinana, miamazava ny fahamarinana. Fandarana manokana ahitanao toro-teny mahery vaika ho fampandresenanao amin'ny ady lalovanao, ary toro-teny manangana fiainana, fanovana fiainana, fampianarana ara-baiboly. Mbola tsy nisy ny toro taminao ary mbola tsy nisy nampianatra, ka ho fantatra reo ny marina ary ny marina afaka nareo soadevo. Jaona toko fahavalo ny andiny ny faharoa amby telopolo. Fanafahana sy fiaina vaovao andravana reo asana demoni, hitondrananao any amin'ny fiainana vaovao mbola tsy niainanao, arahana témoignage na fijoroana vavolombelona ho fampaherezana anao sy ho fampaherezana ny namanao. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andrias. Ivavaka ao anao aho 032 56 443 48 033 91 711 66 034 92 543 76. Ivavaka ao anao aho. Tadio fa velona Jesosy Tompo izay torianay aminao avy ato amin'ny fiangonana kristianina mandova lanitra. Miamazava ny fahamarinana. Iarabantsika rehetra manaraka tsy tapaka izao fahita lavitra indray ny tenako amin'ity maraina vaovao mahafinaritra be ity manomana ny fiadanan'i Jesosy Tompo aminao sy ny ankonanao. Dia Jehovandriamanitra ny Israely anie amonjy antsika tsirairay avy izay manjotsy tapaka ny fandarana miamazava ny fahamarinana izany. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andrias no mitondra ny afatra eto ao anatin'ity fotoana mahafinaritra be ity dia asaiko ampitiavina ianao zany anaraka hatramin'ny farany ao anatin'ity fotoana mamy ity zany. Fandarana narahantsika farany teto makasika an'ilay fijoroana vavolombelona ny témoignage indreo zavatra be dia be izay efa nilalovan'ny tenako zany atao anatin'izay tontolo ara-panahy izay. Niresaka makasika ny hoe irak'Andriamanitra isika satria vao iraka manokana zany ivavaka ho an'ireo olona matsapa hoe voafatotra, voageja, misy asana démonie na herin'ny maizina mampahory azy dia anampy anareo ampitiavana ny tenako satria araka ny fanambarako farany teto hoe nena tsy mijery ny hafa fa vao iraka dia fitaikina ny iraka nanirahany Tompo ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Dia manaraka an'izay misy ihany koa ireo iraka manaraka amin'ny tontolo ara-panahy ho fanafahana antsika rehetra satria be dia be ny olona ny mandray fitoriana filazantsara, mandray toroteny, mandray fahamarinana. Dia ny zavatra tsapantsika eo am-pianona na eo am-piandrasana na eo am-pandraisana n'ilay tenin'Andriamanitra ilay olona. Dia ny zavatra mitranga resy lahatra izy eo am-pianona. Teny mihitsy hoe tena marina zany, tena avy amin'Andriamanitra zany, tena ho ahy mihitsy zany teny zany, fa ny zavatra mitranga ao aorianan'izay nefa vao miala eo izy dia adinony ny afatra iny. Ekeko fa misy fanoharana anatin'ny baiboly hoe misy vona fafy eny amoron-dalana dia reny le na fafy eny amoron-dalana vao hitsakitsaka dia avy eo tsy mamaka dia lany mivorona. Izay ny voalazan'ny baiboly. Dia reny moa izy zany hoe olona mandray tenin'Andriamanitra dia atahorany devoly hoe andray ilay fahamarinana ilay olona dia iny dia angalarin'ilay devoly eo am-pony ilay teny. Fa misy antony manokana mihitsy koa nefa ny mahatonga ny olona sasany mandray tenin'Andriamanitra fa tsy mamaka ny aminy tenin'Andriamanitra. Eo am-pianona fotsiny izy ndresy lahatra avy eo dia tsy tadidiny ilay tenin'Andriamanitra. Na misy ankizy ihany koa anarin'ny ray aman-dreny na zanaka anarina ray aman-dreny fa eo am-pananarana fotsiny izy no mihaino hoe eny ry neny, eny ry dady, fa rehefa avy eo tsy tadidiny ilay fananarana. Inona ny antony mahatonga an'izany rehetrarehetra izany? Misy ny antsoina hoe tranomaiziny fanahy. Tao anatin'ny fivadikanina 770 alina no nandraisanay izany fampianarana izany. Raha tsy diso teo amin'ny 70 andro na faraika amin'ny 30 andro teo no nampahitan'ny Tompo anay makasika an'ireo fanahin'olona voafatotra ao anatin'ity hoe tranomaiziny fanahy ity. Satria izahay dia nametra-panontaniana hoe fa maninona izahay no mitory filazantsara, mitory teny, miezaka manao vivery aina, manaparitaka ny fahamarinana fa ohatrany hoe tsisy fiantraikany amin'ny olona mihitsy ilay izy, tsy mipaka amin'ilay olona mihitsy fa eo am-pianona ilay olona. Ohatra manao croisade ianao dia vory ny vahoaka eo
am-penona dia mibebaka manolo tena daholo tena hiala amin'ny ratsy manao fa vo miala eo amin'ny fotoana na io toerana hitohina filazantsara io a dia tsy tadidin'ny olona tsony le hafatra. Inona no mahatonga an'izany? Dia hoe satria voafatotra ao anatin'ilay hoe tranomaiziny fanahy ny fanahin'ilay olona. Izay tranomaiziny fanahy zay no ho ampianariko sy azavaiko amintsika eto amin'ity androany ity satria iraka le izy irahan'ny tompo anafaka fanahin'olo ao anatin'izay tranomaiziny fanahy zay dia matoky sy manantena fa olona mety hafahany ianao, olona mety hampina ianao matoa ataon'Andriamanitra mandre an'ity hafatra ity. Alohan'ny tena hitondrako an'izay fampianarana izay dia hivavaka ary sika metraka an'ity fotoana ity ampelantan'Andriamanitra. Raha io misotro anao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta mbola afaka mitoro ny teninao eto ny fahasoavanao sy ny famindraponao. Mangataka ny famindraponao Tompo, aniraka ny fanahinao masina ianao ampiteny ho fiainana ho an'ny sabatan'olona izay mahita amin'izao resy fotoana izao. Dia ny herin'ny teninao androany anova fiainana amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Misaotra Tompo. Amen. Hijery baiboly tsika amin'ny bokin'ny Petera voalohany Petera voalohany toko 7 manomboka ny 9:7. Petera voalohany toko 7 manomboka ny 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha no niota ny marina amonjy ny tsy marina mba hitondra antsika ho amin'Andriamanitra ka novonona tamin'ny nofo fanevelomana tamin'ny fanahy izay nandehanany sy nitoriany teny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina dia izay tsy nanaiky fahiny fony ny andro ny faharipon'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Noa raha mbola namboarina ny samy fiara izay nidiran'ny olona vitsy dia izy valy mianaka ka dia namonjena azy ny rano izay mamonjy anareo koa ankehitriny dia ny batisa izay tena ny hotandindina io tsy ny fanesorana ny fahaloton'ny nofo anefa fa ny fitadiavana ny fietretena tsara eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny tsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Amen. Eto zao dia voalazan'ny baiboly eto eo amin'ny 9:7 mazava tsara manao hoe izay nandehanan'ny toroteny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina ozy izy. Izany hoe nitompo tamin'ilay fotoana izy nafantsika teo amin'ny azo fijaliana iny raha tadidinareo le tantara ao anatin'ny baiboly ao dia ny zavatra nitranga tritra ozy izy nihevitra lamba tao amin'ny tempoly, tritra nihevitra lamba dia nisy ororo tany tamin'iny fotoana iny dia tao arinan'iny rehefa tsangana tamin'ny maty ny tompo dia nisy olona maro be niaraka nitsangana tamin'ny tompo tamin'ny maty, reo olo masina maro nitsangana tamin'ny maty niaraka tamin'i Jesosy. Alohan'ny tsanganan'ireo olo reo tamin'ny maty dia nitoroteny tamin'ireo olo reo tao amin'ny tranomaiziny fanahy. Izany hoe tany am-piandohana zany raha tadidinareo tamin'ny andron'ny Noa rehefa nisy olona be dehibe maty dia ny zavatra nitranga tamin'iny fotoana iny reo olona maty rehetrarehetra reo tsy tonga dia nandeha nakany amin'ny elo daholo satria teo amin'i Jesosy Tompo maty teo amin'ny azo fijalianan'olo teny teo vao nanomboka ny sokafana amin'izay ny elo satria efa nanolotra ny tena no maty amonjy antsika Kristy ka zay olona mbola minihy manota na manao zavatra tsy mety tao arinany iny nanoloran'i Jesosy Tompo ny tenany iny izay no mendrika ho any amin'ny elo izy satria ny Tompo efa nanolotra ny tenany ho famonjena antsika nefa ilay olona nanolorana tena ho voavonjy mbola miaina sy minihy manota efa malala fahamarinana efa hitoriana sitrapon'Andriamanitra fa mbola minihy manota ihany dia ho an'izay olo izay zany ilay elo zay le izy fa ny tany am-piandohana mbola tsy nisy ny antsoina hoe elo fa tranomaiziny fanahy. Io tranomaiziny fanahy io zany dia toerana maizina famatorana fanahin'olona izay izy mbola velona ety ambonin'ny tany fa ny fanahiny midy ao anatin'io tranomaiziny fanahy io. Tamin'ny andron'ny Noa be dehibe ny olona maty dia reo olona maty rehetrarehetra io zany nidina tao amin'ny tranomaiziny fanahy. Be dehibe ny olona masina maty tao arinan'ny Noa nidy ao anatin'ny tranomaiziny fanahy. Dia rehefa navita ny mission an'ny Tompo nanolotra ny ainy teo ambony hazo fijaliana dia nitoriana teny aloha reo olona tao amin'ny tranomaiziny fanahy satria mifanahin'ireo olona maty rehetrarehetra talohan'i Jesosy Kristy Tompo zany akoatran'izay hoe nampiakarin'Andriamanitra velona any an-danitra dia nidy tao anatin'ny tranomaiziny fanahy tao daholo nipetraka. Izany hoe karazana mpanota
reo olona tsy nino rehetrarehetra ny tao daholo ny fanahany rehetrarehetra dia nitory teny tao ny tompo rehefa maty eo amin'ny azy fijaliana araka ny voalazan'ny baiboly eto izay nandihana nitory teny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina ozy izy zany hoe alohan'ny akaran'i Jesosy tompo velona tany an-danitra dia nialanenina ihany izy aloha nitory teny tamin'ireo fanahy tao anatin'ilay tranomaizina zay no natonga n'le hoe nisy olona marobe nitsangana niaraka tamin'ny tompo satria nahoana resy lahatra ireo olona ireo nino an' Jesosy dia rehefa nino an' Jesosy ireo olona ireo dia nitsangana tamin'ny maty niara-niakatra tamin'ny nakany an-danitra io tranomaiziny fanahy io anefa tsy nifoanana fa mbola mitoetra ao io ary zany ny anirahany tompo anay satria be dia be ny olona mbola velona mandehandeha ty ambonin'ity tany ity fa saina fotsiny mandeha amina mokon-do fotsiny fa tsy mandeha amin'ny tontolo mpanahy intsony satria nahoana lay fanahy midy ao amin'ilay antsoina hoe tranomaiziny fanahy zay no mahatonga n'ilay anarinao zao ny ankizy androany na ny tanora na ny olo-dehibe mihitsy anarinao eo ampananarana azy ianao dia tena resy lahatra izy hoe marina zany voalazanao zany fa ny zavatra mitranga averiny ihany iny rehefa aveo torianao fahamarinana ny olona resy lahatra hoe tena marina zany fa rehefa aveo tsy tadidiny tsony na torianao fahamarinana ny olona dia tonga dia manohatra fotsiny tsotra hoe tsy marina zany efa izy amin'io tsy mahafantatra an'izay voasoratra anaty baiboly akory fa tonga dia tsy marina fotsiny tsotra tonga dia hoe manohatra fotsiny tsotra zao ny azany fatana inona ny mahatonga an'izany lay fanahy lay tokony anaiky fahamarinana lay fanahy tsara lay fanahy tokony anaiky fananarana voahidy eo amin'ny tranomaiziny fanahy tao anatin'izay fifadikanana taona iny moa zany nametra-panontaniana tamin'ny tompo zay hoe ahoana ny ahafahan'le olona midy eo anatin'ny tranomaiziny fanahy satria tamin'ny andron'ny Noa zany anie maty le olona zany hoe tsy mana-tsafidy izy zany fa tonga dia maty dia nidy tany ny fanahy satria mbola tsy nisy elo zany hoe ny olona maty alohan'i Jesosy Kristy tompo zany fa raha amin'izao vaninandro zao kosa raha le olona mbola velona ahoana zany ny atonga ny fanahin'le olona voakely zao dia nanome teboka maromaro moa zany ny tompo tao anatin'izany rehetrarehetra izany hoe ny olona tafiditra ao amin'ilay tranomaiziny fanahy voalohany indrindra aloha zany ny olona mare fahamarinana zany hoe efa mivavaka izy zany eo na efa nampandalovin'Andriamanitra teo aminy matetika ohatra hoe mety hoe zanaka mpanompon'Andriamanitra izy na fianakaviana mpanompon'Andriamanitra izy dia ny zavatra mitranga amin'izay fotoana izay mare toriteny matetika mare fananarana matetika mare fahamarinana matetika fa tsy lina sady tsy taitra tsy mirara na mialatsiny amin'ilay fiteny hoe tsy mivaky loha sady tsy miasa saina mihitsy fa mbola manomby fiainany sy ny fahotany ihany dia reny olona ireny zany lasa manomboka tsisy fiatraikany amin'ny ntsony ilay fahamarinana na anarinao ary izy na manota ary izy tsy misy fanenenana intsony izy amin'ny fahotana ataony satria nahoana le fanahy efa voahidy eo amin'ny tranomaiziny fanahy raha tadidinareo ny tenin'ny Davida mpanjaka tamin'izany fotoana izany hoe Jehova aza velanao ho azo ny fiaina tsy hita ny fanahy ozy izy nangataka tamin'Andriamanitra mihitsy izy mba tsy ho azon'izany fiaina tsy hita zany ny fanahiny satria le fiaina tsy hita ny tenenin'ny Davida tamin'ireny fa mbola ho azavaiko eto fa mety tsy ho tratrantsika androany daholo fa mbola ho azavaiko eto ny verset ampianaran'i Davida sy tantaran'i Davida makasika ny tranomaiziny fanahy io aza vela ho azy ny fiaina tsy hita ny fanahy kozy izy satria afaka ho velona le olona ety ambony tany fa ny fanahy ny midy ao anatin'le tranomaiziny fanahy zany hoe fanasazina olona mare fahamarinana matetika olona toriana ny sitrapon'Andriamanitra matetika fa minitsy miaino mihitsy ilay olona io tranomaiziny fanahy io fijoroana vavolombelona ity nisy apôstôly niaraka taminay navita fifadikanana 7 andro sy 7 alina io apôstôly io nampiasain'Andriamanitra izy ary tena nafana tena nyrehatra fa ny zavatra nitranga dia zao nisy zavatra nahazo azy nandalo olana mafy izy dia tratrana fahakiviana dia rehefa tratrana fahakiviana io apôstôly io tamin'izany fotoana izany dia tafiemotra tamin'ny sitrapon'Andriamanitra izy dia nifanena tamin'ny olon-tiny na le hoe voaloha-pitiavana fanena tamin'io lehilahy io niady izy tamin'ilay fakapanahy fa ny farany
tsy resin'le fakapana dia tafalatsika tao anatina fitsangatsangana izy. Zay ny zavatra nitranga. Eo ampiarahana amin'ilay vehivavy izy no nahitany io lanitra io nisokatra. Misy tafitrano moa zany aloha zay vao lanitra nisokatra io tafitrano io. Dia nisy rahona hitany teo ambony teo. Dia io rahona io amin'izay nidina nakao amin'ilay efitrano izay nandriny izy mianakroa zany. Dia ny zavatra nitranga rehefa avy eo tonga dia nivava ny tany. Dia rehefa nivava ny tany izy tena mihitsy no nijoro vavolombelona nanamafia ilay antsoina hoe tranomaizy ny fanazy naseho ny tompo anay tao anatin'ilay fivadikana 700 alina. Sokatra ozy izy io tany io nivava. Dia naheno feon'olona mikikika ny lavonjy aho ozy izy avy ao ambany avy ao maizina be mihitsy aho. Dia gaga be zany izy hoe nieritreretiny zany hoe hoentin'ilay rahona andeha hidina ao ambany ao izy hitondra famonjena ho an'le olona tao. Dia nahita karazan'olona be dia be tao izy. Taka ny nanehoany tony taminay tao anatin'ilay fivadikanina karazan'olona tao nahitany ihany koa. Efa nanao adihevitra be manko zay tao aorian'ny fivadikanina zao ny zavatra nitranga, zao ny zavatra hita, zao ny zavatra hita. Dia samy nandinika zany hoe ahoana ny fomba naparitahana an'izany fahamarinana zany. Kanjo tatio ariana tafaverin-dalana le mpanompon'Andriamanitra lafim-pahotana. Dia naseho an'ny tompo azy amin'izay izy tenany koa nahita. Nidina tao ambany tao nisy fanahin'olona be dia be tao dia hoe vonjeo zay, vonjeo zay, niantso fonjy daholo ireo fanahy reo tao. Kanjo ny zavatra nitranga izy nampidin'le rahona iny tonga dia tavela tao ny fanahy. Tavela tao. Nanomboka teo le lehilahy tsy tafarina intsony. Izy manana etaeta ozy izy rehefa izy nijoro vavolombelona tateo ariana. Manana etaeta izy hoe tena te hiverina hirehatra, te hiverina ho ampivavaka, te hiverina hifadianina, anao alimbavaka, hirehatra indray hitovy fahamarinana. Fa etaeta fotsiny le izy. Mijanona ho lasa nofinofy fa tsy misy dingana intsony. Tsy manana hery amin'ny tanan'le izy intsony izy satria nahoana lay fanahy tokony hanosika azy, tokony hamprisika azy hatanteraka an'le izy midy ao amin'le tranomaizina. Nananatra anay mafy zany mpanompon'Andriamanitra zany. Tena nananatra anay mafy hoe tandremo izy hoe ianareo efa malala fahamarinana, ianareo efa nitezaina tao anatin'ny fahamarinana no sanatriny zany miverina milatsaka ao anatina fahotana fa tonga dia midy ao amin'ny tranomaizina fanahy. Io anefa rahalasana vavy be dia be ny olona voafatotra ao amin'ny tranomaizina fanahy hatramina mpitondra fiangonana, hatramina mpanao délivrance, hatramina mpiandry, hatramina mpiandraikitra. Satria nahoana ny olona voafatotra ao voalohany indrindra aloha zany dia hoe ny olona efa mahafantatra fahamarinana tahaka an'io mpanompon'Andriamanitra nidy io. Olona efa malala fahamarinana nefa mbola minimanota ihany, minimanao ny fiainana izao tontolo izao. Zay zany midy ao. Nisy taona moa tenanay nametra-panontaniana tao anatin'ny fivadikanina hoe olona manao ahoana zany le midy ao. Dia zay aloha ny voavaly voalohany hoe olona malala fahamarinana, olona efa nitanana ny sitrapon'Andriamanitra nefa mbola minimanota ihany. Raha lasana vavy malala ao amin'ny tompo. Eto dia te aprisika antsika rehetrarehetra ianao izay mety efa mpiandraikitra maheno aho, ianao efa manao asan'Andriamanitra maheno aho, na mety hoe mpanompon'Andriamanitra mitondra fiangonana mihitsy nefa ao anatina fahotana amin'izao tsika miresaka izao, ao anatina fahotana miafina amin'izao tsika miresaka izao. Dia ametra-panontaniana aminao aho, manino ianao tsy mety tafiala ao anatin'ilay fahotana? Mandeha makany am-piangonana ianao dia mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra hoe Andriamanitra mifona, ny atao hoe mifona manko le ianao mandohalika ao am-piangonana dia le miteny hoe za tsy hanao intsony. Fa ny atao hoe mibebaka indray olona efa tafiala amin'ilay fahotana mihitsy. Zany hoe raha mifoka sigara izy teo aloha dia niala tamin'ilay fifohana sigara, zay ny atao hoe olona efa nibebaka, mamofo mendrika ny fibebahana. Fa le any am-piangonana iny fifonana fotsiny. Be dia be isika no mifona rehefa ao am-piangonana, mifona fa tsy hanao intsony, mifona fa tsy hamerina ny fahotana intsony. Fa ao am-piangonana ihany ianao no tapa-kevitra hiala amin'ilay fahotana. Fa rehefa avy eo miverina manao an'ilay fahotana lavo matetika. Inona ny anton'izany? Satria le fanahinao efa voahidy ao amin'ilay tranomaizina fanahy. Raha tadidinareo tsara ny tenin'i Jesosy nge jery kely tsika ato amin'ny bokin'ny filazantsarany Matthieu hoe Matthieu toko 5 manomboka ny 5:20 mavakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe
miavana faingana amin'ilay manana ady aminao raha mbola miarady aminy ianao fandrao ilay manana ady aminao izy izy anolotra anao amin'ny mpitsara ary ny mpitsara kosa anolotra anao amin'ny mpamatotra ka atao ao an-trano maizina ianao. Tsy rehetra mingeny voalazan'ny baiboly eto ty zany zao le hoe raha misy olona manana ady aminao dia apetrao aloha le fanaty dia andana mihavana amin'ilay olona. Fa raha ohatra ianao zany ka tsy havana amin'ilay olona dia hoy ny voalazan'ny baiboly le olona manana ady aminao izy izy anolotra anao eo amin'ny mpitsara ary mpitsara kosa ozy izy anolotra anao amin'ny mpamatotra dia atao ao an-trano maizina ianao. Raha ny fahazahoantsika an'izany zany zao dia hoe hotsika hoe ka zany ange olona manana ady eny amin'ny tribonaly manana ady eny amin'ny tribonaly dia mifampitory dia le olona manana ady aminao manolotra anao eo anatrehan'ny mpitsara dia ny mpitsara manolotra anao amin'ny mpamatotra dia atao an-trano maizina ianao. Feritreretantsika zany fa tsy resaka ady amin'ny tribonaly ny resaka eto fa mety hoe prala manana disadisa, prala tsy mifankahazo, olona mifanafotoana nefa olona samy mivavaka samy manompo an'Andriamanitra dia mifampitana ny lolom-po hoe za tsy hamindra fo zany, za tsy aletry tena izany, za tsy amelanelokiny zany fa mafy loatra ny zavatra nataon'iny tamiko, za tsy havana amin'iny intsony mandrakizay. Ny zavatra mitranga amin'izay fotoana izay mety misy olona nataonao zay nampalahelo an'ilay olona na natezitra an'ilay olona dia ilay olona nandefitra tena manetry tena ilay olona ianao rehefa miziriziry nefa ianao no nanao fahadisoana tsy manao dingana na manetry tena ianao anatona an'ilay olona dia hoy ny voalazan'ny baiboly iny olona iny zany na dia tsy mitaraina eo anatrehanao hoe tsy netika zavatra nataonao hoe ny alahelony sy ny fisentony tafapaka eo anatrehan'Andriamanitra miapanga anao eo anatrehan'Andriamanitra hoe iringena anao zavatra ohatra zao tamiko hoe fa zany safidiny anginy dia iny fisentonana alahelon'ilay olona nanaovanao zavatra ratsy iny miapanga anao eo anatrehan'ny mpitsara eo anatrehan'Andriamanitra dia ho tsaraina amin'izay le adinareo anakiroa tsarain'ny mpitsara eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy mpitsara ny tany hoe izany tena diso jerefana nefa ianao le manana fahadisoana tsy manetry tena fa mitazona ny ampi-ponao foana dia entin'ny mpitsara eo anatrehan'ny mpamatotra ianao dia hidinao amin'ny trano maizina ny fanahana. Zany anie raha lasana mamy tsy voatery resaka fahotana fotsiny hoe iny fa nijangajanga na hoe nangalatra le olona fa na dia fanafotohinana io ary ianao tsy manetry tena rehefa nanao fahadisoana aleo manetry tena mangataka famelan-keloka amin'ny namana foana fa aza hoe satria za manam-bola, satria za mahafantatra olona ambony, satria za manana ny mahizy anahy dia tsisy rarahiko an'iny fa olona tsy manampy anahy iny tsisy tombotsoaka koa ny fisiny iny eo amin'ny fiainako dia avelao ho any fotsiny izy mahavoafatotra ny fanahinao any amin'ny trano maiziny fanara lasana bavy ny tsy fanetretena hiavana amin'ny namana. Zany hoe io trano maiziny fanahy io natao anasaziana ny fanahiny olona izy mbola velona amin'izao tsika miresaka zao. Io le fomba fitenin'ny malagasy hoe very fanambola velona izy mbola mandehandeha ety ambonin'ny tany ety fa ny fanahiny efa midy ary ambany ary andramo anaro an'iny olona voafatotra ao an-trano maiziny fanahy ny fanahiny fa inao indray ny lazay ny fahadala teneno amin'ny zavatra tsy mety ataony ane izy fa tsy manaiky diso zany ahitsiona izy amin'ny zavatra tsy mety fa inao indray ny voateny hoe zaza miteniteneny zaza anakanariny tsy manaiky diso izy tsy manaiky anariny izy efa hita zao fa fahamarinany hoe ty fahamarinany ty io tokony tanterahana fa izy tsy manaiky an'izany fa niazy any ny marina satria nahoana efa voafatotra ao amin'ny trano maiziny fanahy tompoko ny fanahin'ilay olona ka tonga izahay irahan'Andriamanitra hitory zany fahamarinany zany amintsika. Mbola ho aza vaika eto daholo hoe ohatrohatry ny ahoana ny olona manao an'izao, ny olona ataoko hoe mifokasikara, ny olona manao andraikitra izy nefa sady milalao fahotana ihany midy ihany ve sa tsy midy, ny olona mangalatra vadin'olona ve midy ihany sa tsy midy. Mbola ho detaeko eto amin'ity fandaharany ity avokoa ireo toetom-piainan'olona na zavatra ataon'olona mampidi ny fanahiny ao amin'ny trano maiziny fanahy. Samy hafa le trano maiziny fanahy sy ilay elo mirehatra hafa eto na le tenentsika any amin'ny afo be na any amin'ny fahaverezana. Zany hoe le olona eto mbola tsy very fa izy mbola velona ety ambony tany fa ny fanahiny efa midy ao amin'le trano maiziny fanahy. Lasa tsy mahavita zavatra izy. Atadidinareo ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe vavaka ho anareo ao izy mba araka ny anambinana ny fanahinareo no anambinana ny nofonareo. Nefa le fanahy tokony anambinana ny nofo midy ary amin'ny trano maiziny fanahy. Miasa izy mandeha amina saina be fotsiny izy manao an'io asa io
fa tsy misy herin'Andriamanitra manampy azy. Tsy mahomby amin'ny zavatra atao. Misy fikasana tiany ho tanterahana fa tsy mety tanteraka mihitsy. Lasa tsy misy fifandeferana. Raha jerevinareo zao ny fiaina tokantranon'olona amin'izao tsika miresaka zao. Vitsy ny mpivady mahavita maharitra amapolopolo taonany zany ny tokantrano. Satria nao tsy mifandefitra. Ny fanahy ny toetra. Rehefa tsy eo le fanahy tsara, le fanahy le tokony handray an'le fahatsarana avy amin'Andriamanitra, handray an'ilay fahasoavana avy amin'Andriamanitra, amorona toetra vaovao anatsika. De toetra ratsy no hita eo amintsika. De miady mivady tsy mifandefitra fa tena mifandramatra foana anatin'le tokantrano satria nahoana fanahy ny midy ao anatin'ny tranomaizina fanahy. Ary io tsy hoe ny olona mivavaka ihany ny midy ao fa ny olona tsy mivavaka moa zany mazava ho azy, ny olona mpanaraborabo fivavahana, ny olona mpanohatra an'Andriamanitra na hoe tena hoe antikrista mihitsy hoe tena zay tsy tiany zany Andriamanitra zany, mety misy olona mitenany zany, de midy ao amin'ny tranomaizina fanahy. Izy mieritreritra hoe milamina ny fiainany satria mbola velona izy, miasa izy, fa ny fanahy efa midy ao. De fanontaniana zany no apetrako amintsika, mahazo valim-bavaka velona sa tsy mahazo? Tsy mahazo izy satria nao midy amin'ny tranomaizina fanahy ny fanahy. Zay no mahatonga ny kristianina maro nivavaka 30 taona ny vavahana, 20 taona ny vavahana, 10 taona ny vavahana, fa ny zavatra mitranga de zao tsisy fiovana ny fiainana satria nao midy ao amin'ny tranomaizina fanahy, ny fanahy le mampakabavaka eo anatren'Andriamanitra. Ka zaho eto milaza hoe mbola misy azo antenaina ny fiainanao raha nahita n'ity fandaharana ity ianao. Nataon'Andriamanitra mifanojo isika. Izay ny rahan'Andriamanitra nony aminao izay mahita n'ity fandaharana ity. Anafaka anao amin'ny anaran'i Jesosy. Io le tenenin' Jesosy hoe iny karazany iny tsy azo avoaka amin'inana amin'ina fa tsy ny fivavahana sy fivadikanana. Zany hoe nisy fahefanana fanomezam-pahasoavana manokana nomen'Andriamanitra anay mpanompon'Andriamanitra hampanetretena na vita ny fivadikanana 700 alina zany izahay indrindrandrindra hoe ivavaka manokana ho an'ilay olona zay voafatotra ao amin'ny tranomaiziny fanahy, mba hamerenan'Andriamanitra ny fanahiny ao anatiny indray sy mba hamerenana ny fomban'Andriamanitra sy ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. De zay no anasako atsika tsiraray avy ny sabotso avy zao. Sabotso avy zao ao amin'ny espace Mangote andrefa nambojanahary manomboka amin'ny 7 sasany maraina io fotoana io, isy vavaka fibebahana tena hoe fidradradradrana iantsoantsonan'Andriamanitra mihitsy ifonatsika eo anatrehan'Andriamanitra ny amin'ny ratsy nataotsika. De andray fanapahan-kevitra isika rehetra hiala amin'ny ratsy rehetra ary hitodika amin'Andriamanitra. De ao aorianan'izay hivavaka ao anao mpanompon'Andriamanitra mba amindra foana Andriamanitra ary amerina ny fanahintsika ao anatintsika, amany fatoran'ny fanahintsika ao amin'ny tranomaiziny fanahy. Mino fa betsaka angamba no afaka mitsara fa tsy mbola nandrehan'izany fampianarana izany ianao. Iraka manokana na ny rahan'ny tompo anay tao anatin'ny fivadikan'ny 770 alina no hitorinan'izany fahamarinana mahakasika ny tranomaiziny fanahy zany. Lehibe ny fanontanianao anatin'ny sainao ao fa afaka mandray anao am-pitiavana tonga fa manatrika fotoam-bavaka isaky ny sabotsy ao amin'ny espace Mangote andrefa nambojanahary manomboka amin'ny 7 sasany maraina de mirava ny fotoam-bavaka afaka mandray anao am-pitiavana izany. De afahanao mahita an'le toerana indray rehefa tonga eo amin'ny pharmacie Amboditsiry ianao de afaka miantso ny larina tarobisy tononoko manaraka eo de atao misy olona mitsenanao zany eo amin'ny pharmacie Amboditsiry na FJKM Amboditsiry. Ny ao amin'ny espace Mangote kosa raha ohatra ianao ka avy any Anosy de iny lalana ho any Kadimbahoaka ho any Paraky iny de vao mandroso kely miala eo Anosy fotsiny anao de mandroso mahita tobinasany Sauvena ianao raha tsy diso de aveo mandroso kely de misy arébus eo amin'ny arébus andrefa nambojanahary mihitsy mahita vehivavy manao accueil ianao, manao sarimboso, manao akanjo lava fotsy de afaka manantona azy fotsiny ianao de ateriny ao am-piangonana izany. Aza sina sakana reseho ny sakana manao vadingana fa fotoana nafahan'Andriamanitra anao zao, fotoana amonjen'Andriamanitra anao zao raha lasaina vavy malala, fa amin'ny fotoana tafavoaka mivany fatorana mamatotra ny fanahinao de manome toky anao 100 isan-jato fa aomby ianao amin'izay ataonao rehetra. Tanteraka ny nofonofonao sy ny fanirianao rehetrarehetra ka tsy tia mitaka anareo fa fahamarinana ny toriko de manao vadingana mba ho hitanao zany voninahitr'Andriamanitra tena miasa eo amin'ny fiainanao zany. Raha te hifandray amiko manokana ianao de afaka miantso an'ireto laharany reto 032 56 443 48 na ny 033 91 711 66
farany any 034 92 543 76 iaraka taminareo teto ny tenako a apôstôly Andriasy a vonina nampy anareo a hivavaka ho anareo a raha misy hitahitaponareo manokana anatin'izany izy misalasala miantso a fa hifampitantana ho any an-danitra isika ary ny fifaliana ho anay mpanompon'Andriamanitra mahita ny fiainanao mamiratra mahita ny nofinofinao tanteraka ary mahita ny ankohonanao miadana miaraka amin'Andriamanitra izany misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izay afatra izy raha io mpisaotranao amin'ny anaran'i Jesosy mbola afaka nitoron'ny teninao teto nanambarany sitraponao diangatahako izany teny izany tsy hiverina foana aminao fa ho tanteraka ny sitraponao ary ambinina amin'ny tsirairay avy misandrata amin'ny avy indrindra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta dia mivavaka ho an'izy reto mahita amin'izao fotoana izao amindra fo amin'izy ireo anenao ary hitalidalana azy mandrakariva ampahery ny fanahy anangana azy indray amany fatorana rehetrarehetra manomboka amin'izao segondra hitany azao tompo dia hisy fiovana ny fiainany hisy fiovana eo amin'ny tontolo mpanahady hitarika azy ianao amin'ny fahamarinana mandrakariva Jesosy io mba tsy ho fandatsany jendilisy tsy ho fandatsany manodidina tsy ho fandatsany fianakaviany fa ho fitahiana ho an'ny ankohona fitahiana ho an'ny fianakaviany mihitsy izy ho reharehany manodidina azy manomboka amin'ity segondra hitenenako ity tompo amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta misaotra tompo amen zay no azoko naroso tao anatin'ity fandarina miamazava ny fahamarinana ity fa dia mirary ny sosiny tsara anareo ny tenako samy hitahian'Andriamanitra daholo tompo miamazava ny fahamarinana miamazava ny fahamarinana fandarana manokana ahitanao toro-teny mahery vaiky ho fampandresenanao amin'ny ady lalovanao ary toro-teny manangana fiainana fanovana fiainana fampianarana ara-baiboly mbola tsy nisy nitoro taminao ary mbola tsy nisy nampianatra ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka nareo tsy ho andevy zao ny natoko fahavalo ny andiny ny faharoa amin'ny telopolo fanafahana sy fiaina vaovao andravana reo asana demoni hitondrananao any amin'ny fiainana vaovao mbola tsy niainanao arahana témoignage na fijoroana vavolombelona ho fampaherezana anao sy ho fampaherezana ny namanao iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andriasy hivavaka ao anao aho 032 56 443 48 033 91 711 66 034 92 543 76 hivavaka ao anao aho tadio fa velona Jesosy tompo izay torianay aminao avy ato amin'ny fiangonana kristianina mandova lanitra miamazava ny fahamarinana